suspens dia ahoana. Suspens efa tamin'izay efa ety an-dalana. Ka ainga anary? Dans 2 minutes. Ahoana ny ela be? Désolé. Mamay be tonga rehefa ao Analakely ao Eza zao ilay fanarana. Ina aloha ilay Telefôna zao tablette be za. Zao ve atao hoe telefôna ifa hoe telefôna. Ato sy antony. Inona zao ty? Ny Samsung Galaxy 19 ty 16 giga ny RAM-ny 16 mégapixel ny rena sary fa sao dia mampimebe ko izay ty manao selfie. Tsy tanao to dia manja be to zao ny ohatrin'ny tony. Fa rehefa narahantsika iny Zara ny atsy ny lany reny eza nikidy chargeur. Ianao kosa efa mora be. Mety fanarahana ahoana mila miadivarotra zany sifako fanarahana. Zavatra efa ty chargeur hoe dia mbola tsany mahafaparasiko raha ohatra ka tsy tianao. Zany tsy le ino extensible avy mémoire extensible flash rehetrarehetra misy rehetrarehetra zay ilainao. Samsung 19 zany ve ianao mahita an'izany raha tsy aty aminay mbola tsisy. Dia ahoana raikitra sa tsy raikitra zany koa mbola misy. Ahoana le chargeur aloha tsisy afaka ohatran'ity ngany. Rehefa lasa kely anankiray chargeur mambalolany amin'ny tanàna dia mahita tsisy adivarotra zany efa tsisy kisy suspens suspens zany mamay be zay vao mahazo andreny zay amay be ahoana perso dia tazomiko arany dia fandeha rehetrarehetra tsisy adivarotra misy za mbola zakitany ampivokely tsy mba misy kafe ve kafe dadadianareo merci. Manotra ny Araho antsika rehetrarehetra izay manaraka ny fahita lavitra indray dia manasanao naraka Fandaharana Mad'Maso hatramin'ny farany. Efa hitantsika teto tatoato ny resaka zavatra hafahafa hitantsika tamin'ny herinandro lasa ihany koa mahakasika ny fitiavana sy ny faharandro. Amin'ity herinandro ity indraitsika dia resaka manokana mahakasika ny business izay zavatra mitranga eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny ary efa naseho anay kely teo ihany koa. Ndray ary ho arahantsika ny Fandaharana hatramin'ny farany. Araka ny voalazana etsy teo dia ny Bizina lohahevitra voizitsika androany. Ny fanontaniana voalohany dia hoe ianao io ve ny Bizina? Fanontaniana faharoa inona ny Bizina hitanao fa tena mandeha amin'izao fotoana izao? Fanontaniana fahatelo inona ny Bizina ataonao na tianao atao? Ndao raha antsika avy hatrany ireo bizina kely hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny. Ianao ve manao Bizina? Ohatran'ny mbola tsy manao Bizina aloha tsika izao Ie manao Bizina. Iendra amin'isy manao Bizina mihitsy. Ento manao Bizina tsy manao. Tsy manao Bizina? Za aloha tsy manao Bizina fa ny anahy zany asa tanana tsotra dia midiko arak'izay fahafitako ny ataoko ihany. Ie manao. Tsy manao aloha tsika. Mbola tsy Bizina. Za tsy dia manao Bizina loatra fa za miasa dia aleoko asa natao. Eny tompoko, manao Bizina. Eny tompoko, miaina ny Bizina ihany ny fiainana amin'izao aloha. Tsy manao Bizina tompoko. Tsy manao Bizina tompoko. Ihany manao Bizina sady miasa atao miasa foto manao Bizina. Tsy manao Bizina. Eny tompoko, manao Bizina. Mbola tsy manao fa tokony hoe mbola hianatra. Tsy manao. Tsy mibizina fa karama isam-bolana dia mandray vola isam-bolana fa tsy mibizina. Eny tompoko. Tsy manao Bizina. Manao Bizina mihitsy na. Manao Bizina kafe mihitsy aho io. Bizina sarety. Tsy manao Bizina fa mivarotra tômôbila. Za aloha tsy dia mpanao Bizina satria mbola mianatra. Inona ny bizina hitanao fa be mpanao indrindra? Bizina be mpanao indrindra zany zao dia mivarotra kojakoja rehetrarehetra telefôna kapa be tafereny zao mibetsaka amin'izao. Priferi dia le telefôna amoron-dalana sy ny mpampitsiry. Hay be da be ny karazana bizina eto tanàna zany amin'izao vanim-potoana zao tena maro ao reny manakalikali telefôna halatra
manakalokalo tomobila, mivarotra hani-masaka, mivarotra ireo karazana entana isan-karazany, mivarotra sakafo efa lany andro. Zany sisa ny bizina ataon'ny malagasy, mampalahelo be mihitsy ry zareo ireo. Mila jerena amin'ny fomba akaiky mihitsy zany ireo vahoaka malagasy ireo amin'izao fotoana izao. Fa tena efa mihinana hanina mba mifoatra tapakibo e. Zay ny zava-misy amin'izao vanim-potoana izao. Ka mila jerena zany zareo. Anona zao tena be mpanao telefônina zao. Telefônina? Inona re zao telefônina ohatra. Hitako hoe ny Analakely iny zao dia ireny zareo mpanao volamena ireny ny bizina hitako hoe bebe mpanao eny. Volafotsy, volamena. Manao cache-pois. Bizina tena be mpandeha indrindra be mpanao indrindra amin'izao dia varotra telefônina, ordi, varotra tany, varotra mombamomba fanaka. Izay ihany zao hitako be mpanao. Be mpanao indrindra zao dia ny voiture, raha majinika indray any miserasera telefônina, ny friperie rehetrarehetra. Fa ny avolenta dia amin'ny resaka politika. Vadibadika eo dia mety point tampoka. Betsaka rehetrarehetra ny azo iainana ny bizina na amin'ny fiarahamonina andavanandro zao dia ahitana bizina ny asa isan'andro e. Ary ny tena hoe bizina mety atao zao dia ny mivarotra tany fa tsy tany rasany. Fa mivarotra tany, miserasera tany, zany zao ny tena mety. Arakaraka ilay fari-piainana. Eo koa azo atao koa miserasera tôbila, hitanao reny tôbila be dia be tonga ireny fa tsy tonga amin'izay ilay fanana aloha fa mifanirina mba ho tonga amin'izay bizina voiture zay. Bizina hitako be mpandeha indrindra zany amin'izao dia resaka ohatrany hoe misera vato, volamena, tômobila. Raha miaraka ny hevitra zao dia ny bizina be mpanao be indrindra amin'izao dia resaka arena kibon'ny tany ohatra hoe safira, na vato, volamena, ohatr'izany. Bizina hitako be mpanao indrindra zao amin'izao ny resaka vanila, arena kibon'ny tany, ohatr'izay. Mivarotra telefônina dia mivarotra moto, dia misera trano le hoe ahofana tany amidy ireny. Koa moa ilay misy an'ilay hoe mivarotra tômôbila sy ny tariny. Bizina telefônina? Bizina be mpanao amin'izao ny fantako zao dia be be zao mpanao bizina vato, dia be be mpanao bizina telefônina, dia be be koa nefa mitady bizina n'ilay alabato koa tsy haiko aloha tovitovy amin'izay ilay hoe bizina. Bizina hitako hoe be mpanao indrindra dia ny politika satria mpanao politika manambola vetivety foana, tsy hoe ahoana mihitsy ny ataon'ny zareo fa tena vetivety dia manambola. Ankoatran'izay ny volamena, resaka vatosoa. Na manao safira. Bizina hita fa mpanao indrindra zao bizina tômôbila. Manamboatra telefônina, varotra, tena be vola, varotra vanja. Be mpanao indrindra, be vy vy zao bizina be mpanao indrindra. Aparay hoa. Safira zao be volavola indrindra eran-tany. Bizina foana zao be mpanao, bizina tena moto reny. Inona ny bizina tianao atao? Bizina tena ataoko dia serasera telefônina. Ny bizina tiako mbola atao amin'izao dia bizina telefônina ihany, satria tena tiako ilay izy. Raha ny tiako atao aloha amin'izao anatin'izao fotoana politika izao dia ao anatin'ilay politika ihany. Miaina ao anatin'io satria ao mety misy vola amin'tiako. Heritaona dia tafa. Raha ny bizina hitako atao zao raha hoe arakaraky ny zavatra misy ampelantanako dia tsisy ankoatrany hoe misera varotra vato, volamena. Satria ny akamaroan'ny tanora amin'izao koa manko na manam-pahaizana ary izy dia tsy hitan'izay atao. Na hoe hiditra amin'ny fanjakana raha mbola resaka ohatrany hoe kolikoly, na manam-pahaizana ary izy. Satria raha amiko manokana zao raha hoe resaka diplôma mba manana ihany ka na mba te hiditra amin'ny resaka hoe zandarma dia tsy tafiditra. Raha ho anahy manokana aloha tsy ny bizina tiako za tsy manana eritreritry ny hanao bizina satria be bizina raha tsisy resaka hoe entina miainga na vola na ohatr'izany tsy mandeha ilay izy. Zany zao mbola bizina tiako atao zany
Resaka ohatra hoe vanilla renakibon-tany le teo reny ihany le ataodry zareo reny ihany. Sera telefôna dia tsy za sera misy mandeha ny an-dalambe eny dia ataoko bizana faroso. Varotra ohatra hoe varotra telefôna, varotra manokatra coiffure. Tsy mifidy fa raha misy bizina tsara fotsiny dia ataoko fa tsy bizina mandratra. Ny bizina tena tiako atao zao raha ho amiko manokana tsy haiko tena bizina faran'le zavatra avolenta reny mahafinaritra reny. Bizina avolenta misy vola. Zaho le tena te hanao bizina mihitsy zao fa bizina tiako atao zany hanao bizina mamaro samby mihitsy tena biziko zao. Eny misy manao mihitsy zany misy bizina ambony zay fa nenazy zany le manao bizina omby reny zany tena reveko fa misy tena ambony zay fa bizina omby ihany ny tena reveko. Bizina tiako atao zao dia mamorona trano vato be dia anaovana hotely. Ohatra misera bisikileta indray zao ny hitako mety. Mad'Maso, teninao, tenitsika, reny vidéo azontsika nijerena androany misy bizina tsy misy bizina eroa zany hoe mandeha daholo ny bizina antsika rehetrarehetra manaraka ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Le bizina aloha zany dia azo lazaina hoe fidiram-bola le izy. Raha ohatra ka olona efa miasa no manao bizina dia azo lazaina hoe vadinasa ihany koa ny atao hoe bizina. Raha ohatra moa zany nalefa mifantaniana hoe inona ny bizina ataonao dia be dia be ny namaly hoe zay manao telefôna, zay manao kojakoja, ao no miteny hoe bois de rose, safira ny tena mahalinana. Misy koa ny tena teny hoe nena bizina tenin'Andriamanitra no mety amina. Samy manana ny tiany dia andao tonga dia ho ampitsika ny commentaire nareo tao anatin'ny page Facebook zay rehetrarehetra izay ary. Hozy izy mihaja rafy sa hoe za tsy mibizina fa tsy dia mahasarika le izy satria matetika izy ireny dia sera maloto foana. Amin'izao mibizina rena voajanahary ny tena betsaka ohatra ny sokatra, ny bois de rose, ny fitrandrahana vato sarobidy sy ny terre rare. Ny tena tiako izao dia mibizina olana antony an'Andriamanitra. I Godeur Bala Angelo dia miteny hoe ny bizina dia fanodinana zavatra iray ho lasa vola ary enankibon'ny tany ny tena betsaka mpanao. Za ma tsy mba manao bizina. I Indrina Heriniaina indray dia miteny hoe za tia mibizina fa saingy tsy mahita fond hoety manatateraka. Ny betsaka mpanao amin'ny bizina zao dia saika bizina maloto avokoa. I Herman le Courageux, ie za mibizibizina kely indraindray. Le resaka vatosoa sy volamena. Ny bizina tiako atao dia le mivarotra vamma automobile. Misaotra Mad'Maso mamesehatra. I Patrick Rakotomanana indray hony dia tsy mibizina. Mibizina be mpanao aminy dia nialatra tao lapaty sy ireo arena sarobidy volamena. Bizina tiany dia zavatra fahamarinana. Ozy tsy farida Pieral indray hoe salamo Mad'Maso. Za tsy manao bizina fa tsy dia tiako manao anazy. Ny bizina amin'izao dia mivarotra telefôna satria io ny tena hitako fa tian'ireo ankizy tanora amin'izao. Ny bizina tiako raha za manao dia mivarotra fripy. Ireny mahazo akanjo modely amin'izao mandeha be ireny mirary soa Mad'Maso mahazo toa e. Dia vita aloha izay bizina no asentsoa androany mahazo telefôna amin'ilay be ingane mba tsy savony iny tonga any an-trano efa ao anaty Facebook ao lohahevitra antsika amin'ny herinandro manaraka indray manasa antsika foana andray anjara fa amin'ilay be foana nareo dia milay be tsika. Lohahevitra somary miditra matomatotra kely izay indray tsika amin'ny herinandro mahakasika ny fiarahamonina mahakasika anao indrindra izay anasana foana moa fandraisana anjara eo amin'ny commentaire vidéo sy ny sisa sy ny sisa dia sary reto s'il vous plaît. Dia izay ny azo natolotra androany mametraka ny veloma Manja presaka aminareo rehetrarehetra indray izay santatra. Isan-kerinandro eto Mad'Maso mitenao dia mitetsika.